Miara-salamy sy ny fanana ho fanampina ny mpiasam-panjakana ho lasa pitarika ka hitondra fanovana ity fampiofanana ity dia nitanterana tetsy amin'ny foiben'ny banky tetsy Analakely. Maro ny tsara ho fantatra mahakasika izay toy izao vaovao zao. Atrikasan'androany zany ireo mpiasam-panjakana tanora dia hitarika ny mpiasam-panjakana hafa zany hiditra amin'ny bancarisation. Ny ataontsika zany dia hoe force agitatrice mitondra amin'ny fanovana zany zareo. Ela be loatra zany ny fizotra ny taux de bancarisation, ny salalisa zany efa nanomboka tamin'ny 2015 zany ny convention dia nisy arrêté koa navoaka ny ministère ny finance sy ny budget fa raha mijeritsika amin'ny fizotra n'le taux de bancarisation zany dia ohatrany tsy mihetsika. Dia zay no natonga anay ampiatra n'le fomba fiasa hoe initiative des résultats rapides na fomba fiasa aingana sady mamoky. Ny olona rehetrarehetra zany rehefa misy na amin'ny firenena rehetra dia rehefa misy zavatra vaovao zany ampidiritsika dia tsy maintsy misy fanoherana zany, tsy mitovy hevitra tsintsika amin'ny voalohany dia sarotra le miteny hoe malaina izy, sarotra le miteny hoe mazoto izy, fa zay zany mahatonga ny SBNI hoe mijery paikady vaovao le tena mpiasam-panjakana mihitsy no mandrafitra ny drafitr'asa na ny plan d'action dia izy mihitsy no mametraka ny vokatra andrasana dia zareo ihany no mifanentana zany dia paikady mifanaraka amin'ny zava-misy no atao zany fa tsy le hoe paikady natao taloha zany hoe tonga ny BNI dia tonga fiche BDB dia mamory ny mpiasa dia eo ny directeur dia mikabary fa kosa le mpiasam-panjakana ampiofanina mihitsy zareo dia izy ihany no mifanentana.